Vaovao anivon'ny ministera indray kosa androany no nitanterahana ny lanona fifarabana tratry ny taona ho aneo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny manokana. Nisy ary moa ny tatitra izay nataon'ny ministra Pierrot Rajaonarivelo tao anatin'iny taona 2010 sy 2020 teo anivon'izay ministera izay. Nahafapo iny taona 2010 sy 2020 raha ho an'ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny hoy ny ministra Pierrot Rajaonarivelo androany raha nanokatra ny lanonana fifampiarabana ny nahatratrarana ny taona vaovao teny Ivato ny arahany tamin'ireo mpiasan'ny ministera rehetra izy. Ny fankataovana ireo sapirenena ny tanjona ho ihany izy ka efa miroso miandalana amin'izay isika ankehitriny. Tokony manana ny maizy azy koa isika ministeran'ny raharaham-bahiny satria izy no mpanelanela izy no mirakitra koa ifanarahana rehetra amin'ny Madagasikara sy ianovelana ka na dia izay fotsiny aza dia adidy mavesatra sy andraikitra no mipetraka amintsika ka tsy azo atao kivalavala na kitoto ny andraikitra izay raisitsika atao anatin'ity ministera ny raharaham-bahiny ity. Ankoatra ny fanolorana ny solombody koa ho an'ny ministra mivady mofo dia niarany lanonana rehetra noho izao fahatratrarana ny asa rahamanitra izao. Dia miezaka izay atao mba ahafahantsika iverenana izany atao hoe reconnaissance internationale zany. Betsaka ireo masoivo izay efa tonga nanome ny taratasy, ny atota taratasy manendry an'izy ireo masoivo eto Madagasikara. Kanefa na zany na tsy zany dia mbola tsy azo atao hoe tafaverina tanteraka tsika eo amin'ny toerana izay tokony miendrika atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.